ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Almarabantsika ry havako tratra ity alarobia fa 3 ny volana Jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia miboky ny Deutéronomie toko voalohany. Deutéronomie toko voalohany andininy fa 7 ka hatramin'ny 7 Deutéronomie toko voalohany andininy fa 7 ka hatramin'ny 7 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izao taminareo, aza manahy ary aza matahotra azy. Jehovah Andriamanitrareo izay mandeha eo anoloanareo, izy no hiady ho anareo arak'izay rehetra nataony ho anareo tany Ekipta teo imasonareo. Ary tany anefitra izay nahitanao ny fitondran'i Jehovah Andriamanitrao, anao tahaka ny fitondran'ny olona ny zanany, dia teny amin'ny lalana rehetra izay lalehanareo mandra-pahatonga anareo teto amin'ity tany ity. Kanefa na dia nataoko aza izany teny izany, mbola tsy ninonareo ihany Jehovah Andriamanitrareo izay nandeha tamin'ny lalana teo anoloanareo, hitady tany ho anareo hitrobianareo, ka ny afo noho ny alina sy ny rahona noho ny atoandro no nisy honofo hanolo lalana izay mety alehanareo. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Famerimerenana fanantsitranterana ny bokin'ny Deutéronomie. Fanantsitranterana raha toa ity loha hevitra izay meny antsika ny mofinaina ity ny hoe miarah mandeha amin'ny tompo. Rehefa miarah mandeha amin'ny tompo moa izany isika araka ny bokin'ny Deutéronomie, dia inona nataon'ny tompo amintsika ary inona ny tokony ataontsika amin'ny tompo? Rehefa manapa-kevitra isika fa hiaraka nisafidy hiaraka handeha amin'ny tompo, ny tompo raha teo efa nisafidy ny hiaraka handeha amintsika, inona ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika? Inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika? Ary inona koa no ampananteran'Andriamanitra antsika? Mazava tsara fa amin'ity eto am-pilatanantsika ity fa rehefa manaiky hiaraka amin'ny tompo ianao, ny tompo izay efa nisafidy ianao, ary ianao manaiky hiaran-dalana amin'ny tompo, manaiky hiara-mandeha amin'ny tompo, dia hoy ny boky Deutéronomie manao hoe Andriamanitra dia manala ny tahotra aty anatintsika, eo alohantsika izy no miady ho antsika. Andriamanitra no miady ho antsika, izay mandeha ho anoloanao, izy no hiady ho anao. Ry havako, ny fiainana maha olombelona dia ady. Paoly dia namaritra manao hoe betsaka ny ady fa ny ady tsara no nataoko. Betsaka ny ady fa za nisafidy ny ady tsara. Ny fiainana dia tsy misy fiainana ataontsika hoe memory izany eto ambonin'ny tany. Ny fiainana dia misarotra foana, ary ny fiainana dia amin'ny fijery ny filazantsara azy, izay tiany filazantsara ho takantsika, dia ahitana fahoriana, ahitana zava-manahirana maro isan-karazany. Noho izany dia ny filazantsara Jesoa aty amin'izao tontolo izao dia ahita fahoriana. Paoly niteny raha eto amin'izao fiainana izao ihany na ny tena anareo amin'ny Kristy dia anitra indrindra noho ny olona rehetra ianareo. Izany hoe efa manomana ny fisainantsika mihitsy ny filazantsara fa ady zavatsarotra, zava-manahirana no sedra iny andavanandro ny. Fa ny zava-dehibe dia ny hoe eo alohanao ve ny tompo? Nataonao eo alohanao ve ny tompo? Eo ny dikany hoe eo alohanao ny tompo amin'ny bokin'ny Deutéronomie dia ny hoe ny tompo no miady ho anao. Ny dikany hoe eo alohanao ny tompo ka ny tompo no miady ho anao dia manaiky ho tantahan'ny tompo izany ianao. Davida nandray ny ohatra io manokana ao amin'ny Salamy 119 manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahahoy ahy. Mampandry ahy amin'ny hay-maitso izy, mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiky izy. Izany hoe Davida dia mametraka an'Andriamanitra ho eo alohany satria izay ny dikany hoe mpiandry tsara. Ny mpiandry Juda dia any tany Palestina moa tsy tahaka ny mpiandry Juda amin'ny andro iainantsika ty aoriana ty Madagasikara hoe any Irina,
fa ny mpiandry iny any Palestina dia eny aloha ary mandrakariva ny sary anehoan'ny testamenta talohan'Andriamanitra na eny sary anehoan'ny testamenta vaovao an'i Jesoa koa dia any aloha mandrakariva any aloha zany hoe Andriamanitra mpitarika, Andriamanitra misedra ny mafy milohantsika, Andriamanitra mandalo ny lalana sarotra zay tokony lalovantsika ary Andriamanitra mipotro atsika ao anatin'ny lalan-tsarotra izay tsy maintsy andehanana, Andriamanitra mahafantatra ny lalana tokony hitondranantsika. Zay mahatonga amin'ny boky Deutéronome temana hoe eo alohanao nge Andriamanitra, eo alohanao aninona moa, eo alohanao hitary-dalana. Le hoe miara-mandeha zany de tsy hoe mifampitantana akory azy fa ny hoe miara-mandeha de zao eo alohanao Andriamanitra, ianao ato aoriana manaraka ny dian'Andriamanitra. Mamaly ny fanontaniana apetrakintsika tany am-piandohana, raha manaiky araka amin'ny tompo, manaiky araka amin'ny tompo moa anao, manaiky hisafidy ny ara-dalana amin'ny tompo anao, iara-mandeha amin'ny tompo anao, de inona nataon'ny tompo aminao, aiza ny tompo, tary-dalana anao izy, eo alohanao izy, ary eo alohanao misedra ny sarotra milohanao, miady ho anao ny filazan'ny boky Deutéronome eo. Ary tena miady Andriamanitra, miady ho anao mihitsy izy, miady ho anao mihitsy Andriamanitra. Aza mieritreritra hoe miady rery ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra, tsy miady rery zany ianao fa nivatso anao amin'izao herinandro voalohany amin'ny volana Jolay zao de zao manao hoe miady ho anao Andriamanitra eo alohanao. Fa ny faharoa de rehefa eo alohany, rehefa manaiky araka aminao koa Andriamanitra, rehefa manaiky araka aminao Andriamanitra dia inona koa natao? Ataony tsy maintsy tonga any amin'izay lalana tiany hatongavany ianao, mahatratra tanjona. Ny tapany farany amin'ny 9:30 izay nalehanareo, nandeha niaraka taminareo tamin'ny lalana rehetra izay nalehanareo mandrapahatonga anareo eto amin'ity tany ity. Tsy manary mpandehanana zany Andriamanitra. Eo alohantsika Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy manary antsika ny am-pandehanana. Tsy hoe miverina zany Andriamanitra ka miteny hoe efa eto tena-teran-dalana fa de iny amin'izay mandeha iny lalana iny andehanana. Tsia, mandra-pahatonga any amin'izay lalana tian'Andriamanitra hitondrana antsika de io mandrakariva Andriamanitra. Amin'ny boky Deutéronome de tsy mba manary an-dalana Andriamanitra, tsy mba miverina ilalana Andriamanitra, tsy manary antsika fa mitondra antsika mandra-pahatonga any amin'izay lalana tian'Andriamanitra hitondrana antsika. Betsaka ny olona rehefa tonga ao amin'le lalana hitondran'Andriamanitra azy de tsy mahita an'Andriamanitra intsony. Hitany Andriamanitra rehefa ao anatin'ny ady sarotra izy, hitany Andriamanitra rehefa makivaky ny hevitra izy, hitany Andriamanitra rehefa ao anatin'ny zava-manahirana izy, fa rehefa tonga ao amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely izy de zao tsy hitany intsony Andriamanitra. Every ny faneherin'ny tenany nahatongavany teo amin'ny tanjona izay nomeny Andriamanitra azy io. Tsy izay anefa ny boky Deutéronome fa Andriamanitra ny mahatonga anao eo amin'ny tanjona io. Miady ho anao izy. Mety tsy hita-masonao akory zaza mazava ho azy tsy hita-masonao nge Andriamanitra. Tsapanao akory indray hoe Andriamanitra niady mangina, Andriamanitra niezaka mangina nitarika anao tamin'ny fomba maro samihafa, nandamina ny zavatra rehetra de tonga ao amin'le toerana izay tian'Andriamanitra hitondrana anao ianao. Fandradray tsy hitantsika akory zany. Rehefa tonga amin'ireny tanjon'ireny asa mety ho ampam-panadinana, enganeo izay. Nahazo avancement, enganeo izay. Nahavita trano tsara tare, enganeo izay. Nahazo fitahiana maro samihafa koa aza, engane izay. Tafavoaka tamin'ny fizahan-toetra maro isan-karazany. Natao anatin'ny aretina kanefa tsy nahatsiaro irery, tao anatin'ny zava-manahirana kanefa tsy nahatsiaro kivy. Teo Andriamanitra. Saingy zao manao fety tsika, ny namantsika antsointsika, anaovantsika sakafo, anaovantsika fifaliana fa Andriamanitra sy asaitsika. Tsy maninona akory angely hoe rehefa mba nahavita zavatra tojo amin'ny tanjona izay indrina ka miara-mifaly amin'ny namana, ahoana moa iny moa no maharatsy an'izany, miara-mifaly amin'izay mifaly hoy ny Baiboly. Fa ny olona de zao indraindray Andriamanitra tsy asaitsika. Inona le hoe Andriamanitra tsy asaitsika? Indraindray tsisy vavaka, indraindray tsisy fisaoranan'Andriamanitra, ary na misy vavaka ary indraindray amin'ireny fotoana izay ahatsapatsika amin'ny fitahiana manokana na ataontsika hoe amin'ny fotoana izay ahatsapatsika fahombiazana na amin'ireny fotoana izay ahatsatsaratsika tanjony ireny, tafita, vita ny trano, nahazo an'izao, afaka an'izao, tojo amin'izao.
de rarina misy fitaopivavahana randray de antsoina le zokiolona ao masy io vavake aza atao lava be atao 7 minitra atao 10 minitra nefa amin'ny fotoana io adiny 4 aparaina ny andro andi any tapakandro tontolo isakafo ihany fa zao la ivavaka 10 minitra na 5 minitra na adiny ray latsaka efa miolanolana nefa ndray andro tontolo amin'ny fotoana io manompoka miasa atao ve manompoka amin'ny enina ka hatramin'ny 20 alina tsy hoe maninona akory nge tsy hoe sanatriny vava tsy hoe morala sanatriny vava fa zao te amperitrehitranao fotsiny manao hoe lay Andriamanitra mitondra anao mba nomenao toerana ve mba nisaotra an'Andriamanitra mba nanokana ve Andriamanitra ke tsy mitaky aminao hoe de miareta toro mandritra ny fiainana manontolo na tsy zay loatra na hoe de mivavaha mandrakariva fa aza miara misakafo tsy zay loatra fa mba hoe ome toeran'Andriamanitra ome toeran'Andriamanitra am'izay rehetra mety ataonao de zao omeo toeran'Andriamanitra ny tompo raha ny temana hoe raha ny ampahafito ny fotoananao fotsiny nge ataovy hoe mifaly adiny fito anao ka raha ny adiny ray nge anyny tompo efa zava-dehibe za marina fa tsy fikady zany fa raha ohatra ka hoe na miandro ray herinandro Andriamanitra ny ampahafitony nge nomen'ny tompo itsarana anomezana voninahitra azy ka raha ohatra ka manokana fotoana adiny fito anao de manomana fotoana adiny ray kina moa ny olana zany hoe mba asio fotoana ho fiarahana asio fotoana mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ary io tsy voatery hoe vavaka be de manahoana tsy zay loatra fa lay fifaliana fiarahana amin'Andriamanitra marina fa koa diso koa ny hoe vita zay mivavaka fa manombotra zao boboana am'izay mitoka de tsy maninana mampy mitsikasikasyna de dao tsika menakavy fa efa natomboka tamin'ny vavaka iny vitany an'Andriamanitra tsy zay loatra fa lay fotoana manontolo mihitsy no akasitranan'Andriamanitra mazava ho azy ilay manontolo mihitsy no tsy maintsy akasitranan'Andriamanitra saingy misy fotoana manokana kosa ilay atao hoe médication lay fotoana iorenana lay ambiny rehetra sanatria tsy hanao an'izany ho fitsipika raha hoe hitady recette manokana ny am'izany loatra fa ny tiny ny Deutéronomie takatrao de ny hoe aza tonoana mihitsy rehefa mahatonga am'ilay tanjona anankiray anao hoe Andriamanitra ny natoy zao anao zay fotsiny mahaiza mankasitraka aza donoana Andriamanitra miaraha mifaly amin'ny mpiarabelona aminao fa izao aza donoana mihitsy reny ny misaotra an'Andriamanitra fa inona koa sary mbola toy inona koa mbola ataon'Andriamanitra de hoy ny boky Deutéronomie manao hoe io Andriamanitra io dia afo taminao noho ny alina ary raona noho ny atoandro zany hoe Andriamanitra teo alohanao tamin'ny andro atoandro de zao raoana izy tamin'ny andro alina dia afo izy amin'ny andininy farany toy izy manao hoe andiny farany am'le mofinaina teo moa zany manao hoe ka ny afo noho ny alina ary raona noho ny atoandro ndikateny hoe afo noho ny alina de milaza amin'ny alina de milaza malakatsika be any anefitra ao anatin'ny atsika ao anatin'ny mamanala de zao nanafananao Andriamanitra zay le hoe afo na nyme hafanana fa ny anefitra nge zanak'Israely 7 taona mangatsika nge zany anefitra zany satria abakabaka be fotsiny de mangatsika be de zao Andriamanitra nanome hafanana tsy resin'ny atsika ny zanak'Israely tsy ringan'ny atsika fa nisy hafanana ary midikany hoe raona amin'ny atoandro de milaza alokaloka any anefitra indray migaingaina be ny masoandro tsy misy hazo tsy misy trano tsisy alokaloka de Andriamanitra nanome elo be rahoana ina moa dikan'izany hoe Andriamanitra miaraka amintsika de zao Andriamanitra tsy mamela atsika ho irery ao anatin'ny ady sarotra ao anatin'ny fiovaovan'ny toetrandro ao anatin'ny zava-manahirana amin'ny kataklisma naturel Andriamanitra tsy mamela atsika irery amin'ny zava-manahirana amin'ny loza amin'ny tatao eo mandrakariva Andriamanitra eo ankilantsika iavako ito Mosesy de manao hoe nefa na de teo ary zany rehetrany de mbola tsy nimiany anareo Andriamanitra teo akaikinareo miady ho anareo Andriamanitra andriafo noho ny alina andraona noho ny atoandro Andriamanitra nitondra anareo teo amin'ny tanjona zay tian'Andriamanitra hitondrana anareo ka nahasambatra anareo fa nefa de zao
mbola tsy nino ihany ianareo. Le afako loha hevitry nofosainantsika moa nyity volana jolay ity dia hoe mety izy mifidiany na miarah mandeha amin'ny tompo de safidy io tompoko, safidy io ry havako, engany hisafidy ny araka amin'Andriamanitra ianao ary aza isan'izay tsy mino, aza isan'izay manome ny voninahitra ny hafa fa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny tompo efa niteny io manao hoe ny voninahitra de omeny ny hafa indray, zany hoe ny zavatra rehetra ny soa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny mpanompoly de tsy Andriamanitra no nomeny voninahitra fa ny hafa. Ary zay le mahasarika ao an'Andriamanitra. Zay nahatonga azy niteny manao hoe ny voninahitra tsy omety ny hafa, satria ny voninahitran'Andriamanitra tsy omentsika azy fa omentsika ny hafa. Inona le omentsika ny hafa? Mety ho zavatra hafa indray no omentsika voninahitra fa tsy Andriamanitra. Nefa Andriamanitra nahatoy izao atsika. Andriamanitra ke raha miteny hoe izy nahatoy izao anao, tsy mitady na inona na inona, tsy mitady zavatra na inona na inona Andriamanitra, fa mitady inona fotsiny Andriamanitra. Totsitra hoe fotsiny, nefa izay fotsiny izay na ray adinontsika. Saorany, fitiavana azy, fankasitrahana azy, fifaliany, fahatokiny, zay ngeny tadiavin'Andriamanitra, fahadiovam-po, fanonana ao anatinao misaotra tompo noho ny amin'ny fitahinao. Zay ngeny tadiavin'Andriamanitra, fankasitrahana an'Andriamanitra. Fa ndraindray hoy ny boky Deutéronomie manao hoe ndraindray efa ataon'Andriamanitra daholo izay zavatra rehetra zany fa mbola tsy mino ihany isika. Afaka malala aza isan'izay tsy mino. Mino ny fitantanan'Andriamanitra, mino ny fitiavan'Andriamanitra anao, mino fa Andriamanitra tsy manary anao, mino fa Andriamanitra eo alohanao, ao aoriananao, mino fa Andriamanitra tsy manary ny mpanompony. De aza isan'izay tsy mino ary de mahaiza misaotra, mahaiza mankasitraka, mahaiza manome voninahitra an'Andriamanitra, ary na inona lalovanao de matoky an'Andriamanitra fa fantatr'Andriamanitra ny hitondrana ny mpanompony. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa ianao de manome toky anay fa loha lalanay sy vody lalanay. Andriamanitra izay mahafantatra ny tokony hitondrana anay ary miady ho anay. Be fanahina tokoa nge zay Andriamanitra. Ary tsy vitan'ny be fanahina fa mitsara anao satria tsy hitanay sy azo sapahitanana ianao kanefa ianao eo mandrakariva. Zao herinandro vao manomboka zao tompo, anafahana andro roa sahady de mitahy anay. Aoka ho marina aminay ty teny ty fa mitondra anay amin'ny tanjona izay tianao hitondrana anay ianao. Amariny fa andriafy ianao, manafana. Amariny fa andrahona ianao, miaro anay. Ary aza velanao kely finoana sy tsy matoky anao zay tompo. De jereo ara ny asanay. Ataovy ahitanay fifaliana ny asanay. Jereo ny asanay. Ataovy ahitanay fahombiazana sy fitahiana ny asanay. Jereo ny fanoloran-tenanay. Arovo sy amasino zahay. Jereo ny tanindrazanay. Jereo ny fiangonana misy anay. Amindrao fo tompo izay tsiraray avy. Misy ireo havanay nidona-pahoriana, misy ireo manana olana, misy ireo manana ady am-panahy. Tompo meteza ho andry afo, meteza ho andry rahoana, meteza hiady ho an'izy ireny. Ary amboary ny fonay tsy ho vato, fa atao finofo mahay mankasitraka anao, atao finofo mahay mifaly amin'ny famindrampinao. De mitahy anay tompo tsara. Aza mahafoina mitsaraka. Mitoery aminay Jesosy. Amen.